Miara-miasa amin'ny fanjakana amin'ny fanatanterana ny PNGM na ny vovonana nasionaly fitantanana ara-pahasalamana ny Covid-19 ireo orinasa misehatra anivo ny tontolo ny relation client miara-manatanteraka ny asa amin'ireo orinasa lehibe ny ministeran'ny postra amin'ny fametrahana ny logiciel Covidata ho fampitaovana amin'ny fanomezana ny valin'ny fitiliana ny fanarahana ny fivoaran'ny fahasalamany marary ny fandefasana ny SMS na ny antso amin'ny alalan'ny laharana 770 fanadidina. Mitantsorika ny fanjakana amin'ny fampiatrahana ny vovonana nasionaly fitantanana ara-pahasalamana ny Covid-19 PNGM ny GPRC na ny groupement professionnel de relation client ahitana ny WebHelp, ny Vivetika, ny Comdata, ny Intelsia ary ny Téléperformance. Singa 10 no mandrafitra ny anjara biriky ny ministeran'ny postra amin'ny fametrahana ny PNGM. Voalohany ny logiciel Covidata izay niarahana tamin'ny développeur malagasy Itech, ny Covidata izay ahitana mombamomba ny marary ary ahafahana manara-maso ny fahasalaman'izy ireo. Faharoa ny fampitaovana amin'ny fanomezana ny valina fitiliana iarahana miasa amin'ny groupement professionnel de relation client. Fahatelo ny fanarahana ny fivoaran'ny fahasalaman'ny marary izay isiny ny fiarahana miasa ihany koa amin'ny groupement professionnel de relation client. Ny fahaefatra ny fandefasana valin'ny fitiliana amin'ny alalan'ny SMS izay iarahana miasa amin'ny Orange Madagascar ary ny fahadimy farany ny fametrahana ny antso amin'ny alalan'ny 914. Miditra ao anatiny zany a brigade d'intervention spéciale. Miditra ao anatiny koa reo DRS rehetrarehetra manerana Madagascar zany atao hoe direction régionale de santé. Miditra ao anatiny ihany koa ny fanomezana fitaovana dia ireo ministère samihafa. Miditra ao anatiny koa zany a ny orinasa ohatra ny tenentsika hoe ny Orange zay a mandefa ny SMS. Miditra ao anatiny ihany koa ny GPRC amin'ireo fitaovana traikefa sy zavatra rehetrarehetra ampiasaina avany ahafahana manao any ireo hoe antso marobe ireo a. Zany zavatra zany a dia mila fandrindrana, mila fandiniana, mila foana zany isan'andro a fiara-miasa. Dia nahafahana manao an'izay zany a dia misy natao hoe task force zay napetraky ny filohan'ny république dia ao daholy a ny présidence zay tarihan'ny atao hoe directeur d'études juridiques sady koa dokotera ihany koa izy io, ao ny ministèran'ny défense zay mitondra an'ireto atao hoe BIS, reto hoe brigade d'intervention spéciale, ao ministèran'ny santé araka teneniko anareo teo hoe reo no mampiakatra andreo hoe aizaby ny farafara malalaka isan'andro san'andro, reo no mampiakatra ny fanafody isaky ny centre na hôpital zany na CTC zany. Dia ao koa ny ministère mine sy ny ressources stratégiques sy ny vice-ministre nouvel habitat zay miaraka amin'ny MPTDN mandrindra an'izany rehetrarehetra zany a isan'andro mandinika hoe ahoana no fampivoarana les plateformes digitales. Ao anatin'izay fiara-miasa izay hatrany dia nanolotra arovava 3 alina ho an'ny ministeran'ny postra ny groupement professionnel de relation client izay ahitana ny WebHelp, ny Vivetika, ny Comdata, ny Intelsia ary ny Téléperformance. Atolotra ireo mponina ao amin'ny faritra Vadivavy-Fitovonany ireto Artava ireto. Distrika misy enina ao anatin'ny faritra Vadivavy-Fitovonany no izarana ireo arovava.